بسم الله الرحمن الرحيم. دير سي في سورنا أرفن كستانا نؤتلتا أني الله تنبو إلى نهاري إزو تنتولو إزو سودان سي فانديا بالمنا أني واني إلى يركن سي إغوفينا كفين أري إيروني رديا تامني ريت أري نيبانارك آزي إريو أتاني أمني أندرو فاغن فلم يغاب أنهوني تناني أتو أنتني فندعاغنا فنزفانا نفنون إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فندية بالمنا في داننا أني ومنريو سي إنرفوني الله آري ني أصابن غي نمنا أدين ifa tampta tanteraka ni volana Ramadan ary nafinaritra ny fandalovana nitondra ireo karazana atsarana ary asavana maro tamin'ny tsirairay izany volana Ramadan izany. Nanararaotra azy ireo mpanompony Allah tamin'ny ireo karazana fanompoana maro samihafa ari iro asa tsara maro samihafa. Ankehitriny lasa ny volana Ramadan fanifanompoana tompo ila nahary Allah dia mipetraka mandrakariva tsy maintsy amin'ny mpanompo anankiray, ny manompo tompony Allahu Jalla wa Ala andro amanal amin'ny andro izay iainany eto ambony ity tany ity ary izany atrany amin'ny fahafatesany. Yaqulu subhana wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ary tompoy tomponao Allah, mitsangana manokana tomponao Allah amin'ireo fanompoana izay ataonao atrany amin'ny fahafatesana tonga aminao. Noho izany na tampitra aza ny volana Ramadan dia tsy mbola tampitra ny fanompoana, tsy mbola tampitra ny fifehezana. Ankehitriny amin'ity volana Shawwal izay misy atsika dia misy fifehezana ato anatiny izay mameno ireny obligatoire izay natao ary azoana tombony lehibe hafa ihany koa ankohatra ny izany. Paminany sallallahu alayhi wa sallam izin vula man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami ad-dahr. Izay ulana magan paminany izy ny fey agnatin'ny volana Ramadan, izy ny fey agnatin'ny volana Ramadan rehefa avyo nampagnaray ny fifehezana tsota na anak enina izany amin'ny volana Shawwal. Nambaran dia tahaka ny fifehezana taona iray izany ny fifehezana izany. Amin'ny asavana nomeny tompo Allah Azza wa Jalla atika rehefa manao tsara anankiray dia omeny valisoa anankifolo. Ka raha ohatra ny fehy tagnatin'ny 30 andro ny mpanompo anankiray ary ny asa tsara anankiray dia azoana folo, izany hoe multiplier anankifolo izany, iny 30 iny dia manome any amin'ny 300 na 300. Ka ampina izany amin'ny fifehezana enina amin'ny volana Shawwal ity mameno azy ino taona anankiray. Noho izany tampitra ny volana Ramadan marina fa ny fifehezana dia mbola mitoy ary atsika ankehitriny amin'ny volana Shawwal ity manana fifehezana anak enina tokony ataon'ny mpanompo ato anatiny ity volana Shawwal. Ny fifehezana amin'ny volana Shawwal dia tsy obligatoire intsony satria tsy misy fifehezana obligatoire ankoatran'ny ile agnatin'ny volana Ramadan. Sunna izany hoe tsara ny fanaovana ny fifehezana ato agnatin'ny volana Shawwal araka ny fanambarana izay avy novakitsika teo iny. Mety manahirana ny maro hoe manakory ny atao raha ohatra manana trosany olona anankiray moa ve ny tosany arosony aloha rehefa aveo izy magnefa
rehefa aveo izy magnatanteraka le fifehezana amin'ny le fifehezana enina amin'ny ty Shawwal, izany no tsara, izany hoe magnefa aloha amin'ny erotrosa, rehefa aveo ampanarana izany fifehezana anankenina ile voalaza teo. Fa raha ohatra kosa ny olona anankiray dia mila agnatanteraka le fifehezana enina avy hatrany, eniny trosa io ihany, fa tiany zany atao aloha ary après izy vao magnefa amin'ny ero izay navelany ohatra tamin'ny volana Ramadan, dia mbola azony olona anankiray atao ihany. Izany hoe anao izay mila ifehy fifehezana enina amin'ny ity volana Shawwal ity, raha ohatra misy trosa, izany hoe misy navelanao tamin'ny fifehezanao tagnatin'ny volana Ramadan amin'ny antony manokana mety misy amin'olona anankiray, dia azony ataony mifehy enina après le azony ataony magnefa aloha bakô izy mifehy le enina, na izy mifehy le enina any après any izy magnefa, mety avokoa izany. Fa izy teo tsara ny trosa moa dia sarisarombana ihany ny magnefa azy pour que anao tranquille, ary après anao baka eo magnatanteraka ile fifehezana enina ile sunna voalaza teo. Ary rehefa magnatanteraka fifehezana enina io ny olona anankiray, dia tsara raha ohatra izy mba mitambatra 2, 3, 4, 5 tsota, azony atao ihany koa manao anankiray rehefa aveo izy manao anankiray hafa any amin'ny andro manaraka. Ohatra mifehy izy manao ino rapitso alatsinainy voalohany, rehefa aveo izy mifehy ihany koa any magnelagnelagna andro, zany mety sabotsy, mety ino latsinainy, magnelagnelana mety ihany koa izany. Zany hoe ireo fifehezana enina zany mila anatiny ity volana Shawwal ity vitan'olona anankiray. Tsara izy raha mitambatra 2, 3 jusqu'à any amin'ny enina, ary mety izy na dia asarasaraka n'olona anankiray aza izy agnatiny ity fifehezana ity. Raha ohatra tombe vendredi ile andro izay ifehezana amin'ity Shawwal ity, na izy mitambatra na izy le misarasaraka am'le fagnelagnelagna andro izay ataon'olona, dia azony olona anankiray atao ihany mifehy, satria efa izay no lahatra napetraka. Tsy mety kosa ny hoe managna trosa olona anankiray ary izy mila mifehy ireo fifehezana enina, manao fikasana 2 izy ka hoe mifehy anankiray, no tsy mahavita azy izay. Izany hoe raha ohatra managna trosa enina olona anankiray, izany hoe nagnambela fifehezana anankenina nandritra ny volana Ramadan, izy io izy mila mifehy anankenina amin'ny ity Shawwal, nambara fifehezana anankiray ihany, fikasana foana no ataoko anankiroa, izy mikasa le obligatoire ary mikasa ile sunna en même temps, ary le fifehezana ataony dia ray, tsy mety zay. Fa tsy mety misaraka obligatoire aloha, vitaina rehefa aveo mifehy le enina, na mifehy le enina après vao magnefa ny obligatoire. Fa kosa azony olona anankiray atao ny mifehy ireo fifehezana enina ireo ary atambatrany amin'ny fikasana amin'le sunna, raha tombe le fifehezana amin'ny andro sunna. Zany hoe raha ohatra zao io rapitso alakamisy, rapitso zao alakamisy, anisan'ny sunna ny mifehy alakamisy isan-kerinandro, ka tombe rapitso alakamisy, inona ny ataon'ny olona anankiray? Atambatra le fikasana anankiroa, fifehezana amin'le Shawwal ary fifehezana amin'ny andro alakamisy, nefa izy magnatanteraka fifehezana anankiray, mety izy amin'izany fotoana satria samby mitovy, izany hoe samby sunna avokoa izy roa, ka afaka apetraka fikasana anankiroa fa ny fifehezana atao am'izay fotoana zay anankiray, ary biidhnillah ho azony ile olona ny valisoa amin'ny izany fanompoana izay ataony izany. Raha ohatra ma tombe 13, 14, 15 androany ma le 4 Shawwal, ka raha ohatra tombe 13, 14, 15 igny le olona izay magnatanteraka fifehezana am'le Shawwal, afaka ataony izany mikasa, sady mikasa am'le fifehezana Shawwal, mikasa am'le fifehezana ayyamul bid am'le 13, 14, 15, biidhnillah ho azony valisoa any izany fifehezana izay natambatrany fikasana le fanompoana mitovy lanja samy sunna izany. Noho izany dia mampirisika ny tsirairay mba andray izany valisoa lehibe izany, mba ameny ho izy ateo le obligatoire, satria mazava loatra as-sunna, zany hoe ireo fanompoana izay tsy voatery atao, ireny anisan'ny tombony ireny fanompoana ireny amin'ny fotoana hitsaran'ny tompony zao tontolo zao. Allahu jalla wa ala amin'ny andro farany ny mpanompo anankiray
ireny jerevana aloha ny obligatoire am'le fanompoana rehefa misy banga dia asain'ny tompo Allah mijery ireo sunna ireo anjelinazy. Noho izany ny sunna amin'ny fotoana iny mameno ny banga am'le obligatoire be idhnillah. Ary raha ohatra mafafeny le obligatoire mampiakatra voninahitra ny olona anankiray izany. Noho izany dia tena zava-dehibe ny tokony ifehezany tsirairay, fifehezana tsota na enina amin'ny ity volana Shawwal izay fantatra amin'ny anarana hoe fifehezana sitat. Tompo Allah ni anmen rehetra fahasalamana ary fahatanjahana ary fahitsina mba ahavita ireo fifehezana enina ireo anatiny ity volana Shawwal ity. Marina kosa fa tsy misy idy intsony aoriany fahavitana any izany fifehezana enina amin'ny volana Shawwal izany, izay indraindray mety mahazatra ny sasany izany dia anisan'ny zava-porona izay ataon'ny sasany tsy misy fiandohany ato anatin'ny finoana Islam ka tokony itandremana mafy izany. Rinamana atay lasa hoe araka nambarantsika ny volana Ramadan, fanifanompoana kosa dia tavela atrany. As-sala dia iray amin'ny fototra lehibe ioregnan'ny finoana al-Islam. Paminany sallallahu alayhi wa sallam izin vola buniya al-islamu ala khamsin: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawm Ramadan wa hajju al-bayt. Miurna ni Islam amin'ny fototra anankidimy: ash-shahadatan, as-salah, az-zakah, as-sawm wal-hajj. Noho izany as-salah dia iray amin'ny ireo fototra anankidimy ioregnan'ny finoana al-Islam. Enka as-salah no fanompoana lehibe indrindra aorian'ny shahadatain ato anatin'ny finoana al-Islam. Izy no poto manangana Islamu ity. Paminany sallallahu alayhi wa sallam izin vola ra'sul amru al-Islam wa amuduhu as-salah wa amudu al-Islam. Izany hoe ny poto any Islam dia ny as-salah, raha jerevantsika al-Quran al-Karim anao mahatsikaritra manomboka baka voalohany izany hatrany amin'ny farany dia miverimberina maro be ao anatin'ny boky masina Quran io ny didy mandidy zaondraiky anao amin'ny izany fananganana izany as-salah izany hoe aqimu as-salah, atsanganareo ny as-salah, ny as-salah izay magnambara amin'ny mahalehibe any izany fanompoana as-salah izany izay tokony utazomny panompo tsirairay. Nantanina paminany sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah, aiza amin'ny iro asa no tena tiany Allah. فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. الصلاة إذا نتو أمن فتونا إذا نمتان الله آس يونو تينا فنبونا تينا تيني الله يونو تينا آسا تينا تيني الله سبحانه وتعالى. نوزان أوكن سرري بإيار الصلاة بأمل فالا الصلاة ستين الصلاة نتنا فنبونا تنا تين تنبو الله جل وعلا إدينا الصلاة ربا نبني الله فإزونو إفاديسانو ميارك أمني الله. الصلاة إزونو إفاديسانو ميارك أمني الله. الصلاة نمينا إذن أنارنا إذن لأنها صلة بين العبد وربه. ستي إيز في فنديسان panumpu anakrea mnitumpu ni Allah subhanahu wa ta'ala anomchangana abangatatira ka ala wudu iwe natia mtumpu na Allah kana mivula Allahu akbar rifa avyono mderaz mamakinteni armangata ka irinau is Allah ilay tumpun fayfana amzava tariyeta is Allah ilay man men tsara izay
irinao rehetra ary afaka miaro ireo ratsy rehetra atahoranao. Izy le pitsinjara anjara fivelomana, izy ilay mitantana an'izao tontolo izao, izy mitompo an'izao tontolo izao. Allahu jalla wa ala ka sambatra mpanompo anankiray amin'ny izany sala izany, satria izy mifandray amin'ny Allah ile maefa amin'ny zavatra rehetra. Izy mifandray amin'ny Allah ile pitsinjara ny anjara fivelomana. Izy mifandray amin'ny Allah ile tompo mandidy an'izao tontolo zao. Izy mifandray amin'ny Allah ile afaka manome azy ny tsara rehetra. Izy mifandray amin'ny Allah ile afaka miaro azy amin'ny loza rehetra ary amin'ny ratsy rehetra. Ka ny mpanompo anankiray izay mitsangana amin'ny sala dia tena sambatra ary sambatra. Izany indrindra nahatonga ile olon-kendre anankiray nananatra ny zanakanazy amin'ny tokony iarovana izany as-sala izany. Allahu jalla wa ala magnapita amintsika izany teny n'olon-kendre izany amin'ny Qur'an al-Karim, teny izay nataony tamin'ny zanakanazy mananatra azy amin'ny izany amin'ny teniny Allah mana hoe ya bunayya aqimi as-sala, or zanak atsangano ny sala, or zanak atsangano ny sala. Satria Luqman al-Hakim dia nahafantatra fa raha tsy misy ny sala dia usahirina anao, satria io no fifandraisanao miaraka amin'ny Allah. Ao anao mitsangana midera tomponao Allah, eo anao mitsangana mamaky tenin'ny tomponao Allah, agnatiny anao miondrika amin'ny ar-ruku', anao miteny subhan subhan rabbi al-azim, dera wan tompoko ile lavitra ny tsy fahalavorariana ilay lehibe indrindra. Eo am-piondrefana anao miteny an'izany ary mamerimberina izany teny izany. Rehefa avy eo ary amin'ny fiankofana as-sujud anao miteny subhan rabbi al-a'la, dera wan tompoko ile lavitra ny tsy fahalavorariana ilay avo indrindra, ilay avo indrindra. Io no teny ampodipodinao. Rehefa avy eo anao mipetraka ka miteny rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, tompoko mamela zaho anao, tompoko mamela zaho anao. Ary agnatiny anao magnano as-sujud, agnatiny fiankohofana anao mangataka amin'ny Allah, anao mangataka amin'ny tompo zagnahary Allah ireo zavatra irinao, ireo zavatra tadiavinao eo ary eo amin'ny fanaovana at-tashahhud at-tahiyat, au ren le at-tashahhud na le at-tahiyat, anao manao as-salatu ala an-nabi. Rehefa avy eo no magnano ad-du'a. Io anisan'ny fotoana izay angatany mpanompo anankiray ireo zavatra izay iriny, izay tokony tazominy ireo mpanompo rehefa magnatanteraka as-sala. Alohany agnano salam, après le at-tashahhud ary koa as-salatu ala an-nabi, alohany magnano salam, azadin magnano du'a. Izany hoe ny mpanompo izany amin'ny izany salanazy izany dia izy mifandray indimy isanandro miaraka amin'ny tompony Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'ny vao maraina izy mifandray amin'ny Allah mba azahoany ary koa mba angatany ny varavarany hatsarana amin'ny izany andro izay andeha idirany, amin'ny izany andro amin'ny izay andeha itsangana, amin'ny izany andro amin'ny izay ataony. Rehefa atonga ny atoandro dia mitsangana koa izy mifandray amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny mba angatany fitahina amin'ny izay asa amandrara, ary angatany fitahina amin'ny famaivagna amin'ny izay mety vesatra izay miainana hatramin'ny maraina. Rehefa tolaka ny folaka ny andro dia mitsangana izy mifandray amin'ny Allah mba angatany amin'ny tomponazy Allah ireo izay iriny amin'ny izany takariva ary amin'ny varavarany hatsarana tsofoka ny andro dia izy mifandray amin'ny Allah. Alla koa izy mifandray amin'ny Allah. Izany hoe tena agnatin'ny fifandraisana mandrakariva miaraka amin'ny tompony Allah ile pagnano as-sala. Kasambatra izy raha ohatra anao androany misy problème, anao lavitra as-sala normal, satria anao tsy mifandray amin'ny tomponao Allah, ile pamahany problème, ile mampahivagna ny saritra, ile manala ny tebiteby, ile manasitrana ny aretina, ary koa manafaka anao amin'ny vesatra rehetra Allah jalla wa ala. Karaha ohatra anao lavitra tomponao Allah, karakory anao itavana amin'ny izany hatsarana avy aminy nefa anao manalavitra azy. Tompo Allah nivola aminao aqimu as-sala, atsangano ny sala, amizay nambariny anao mifandray aminakay. Ripino Islam, as-sala la clé ny fiainana, azahoana anjara fivelomana.
atsika rehetra mitebiteby, atsika rehetra mitebiteby amin'ny fasairana, amin'ny jaly, amin'ny problème. As-sala la clé ny fiaina. Anao raha vao mikosoala, anjara fivelomanao biidhnihi subhana ho tonga aminao amin'ny lalana tsara ary koa amin'ny fomba maivana. Yaqulu subhana wa'mur ahlaka bis-sala wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Namarani Allah ampirisiho izy ny fianakaviananao amin'ny as-salah ary manana faharetana amin'ny fampirisina azy ireo. Eny handeha ampirisika raha matobe mbola tsara mikosoala, mavesatra izany ary mila faharetana izany. Andeha ampirisika raha mosebe izay tsy zatra mikosoala, vesatra izany, mila faharetana izany. Hitaiza ireo zanaka, hitaiza ny mpiarabelona, mila faharetana izany. Namarani Allah wastabir 'alayha, karaha olo mila mivola Allah zay ikosoala ka babanay, sakafonay, volanay, anjara fivelomanay. Namarani Allah la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Izahay namarani Allah tsy mitady le anjara fivelomana io avy aminao, fa izahay no mandrotsaka ny anjara fivelomana aminao. Karaha tompo Allah izany mila mivola aminao hoe atero ty, ataovy ty, rehefa vita io dia omenenao anjara fivelomanao. Walillahi al-mathalu al-a'la. Izy koa izy misy olana patron anankiray mivola aminao, ataovy zao bakona maizako vola zao, vola be, dia ino raha ambaranao? Zafa sauvé, asa kelikely ty ataoko za bakoma azo vola be. Mbola be ni homeny Allah subhanahu wa ta'ala anao, fa izy mila aminao manangana as-sala, izy mila anao manao as-sala, amizay izy anomenao izany anjara fivelomanao izany. Ary anisan'ny tombotsoa lehibe as-sala, lehibe ani as-sala dia izy mamafa ny fahotana, mamafa ny aratsiany izay mety vitan'olona anankiray. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam aza nanome ohatra amin'ny izany, amin'ny renirano izay mandalo eo ambaravan'olona anankiray, ka izy miseky eo 5 fois par jour. Zany hoe izy mahandro na miseky amin'le renirano 5 isan'andro. Moa ve misy loto tavela amin'ny izany olona izany? Valiny dia tsia, tsy ho isy loto tavela mihitsy amin'olona anankiray izay miseky 5 fois par jour, mahandro 5 fois par jour. Misy amin'olona sasany aza indray mandeha izy miseky isan'andro. Indrindra moa efa hitra fotoagna manintsy zao io, ka amin'ny toerana manintsy reny, mety sasany aza magnelagn'andro mihitsy aza miseky. Manakory olona anankiray miseky na mahandro 5 isan'andro? Mazava loatra tsy misy loto tavela aminazy. Nambarani mpaminany sallallahu alayhi wa sallam fakadhalika as-salawatul khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Karaha zay koa nambarani mpaminany ireo sala anankidimy biidhnihi subhana, Allah azza wa jalla mamafa ny fahotagnan'olona anankiray amin'ny alalany. Ary tsy vitany izy mamafa, izy koa manakana anao amin'ny ratsy, amin'ny toetra ratsy, amin'ny toetra vetaveta, amin'ny fihetsika ratsy. Araka nambarani Allah azza wa jalla amin'ny Qur'an, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Tena marina fa as-sala dia manakana amin'ny aratsiany ary ireo zavatra vetaveta, amin'ny teny ratsy, amin'ny fihetsika ratsy, amin'ny asa ratsy. As-sala miaro ny olona anankiray amin'ny izany haratsiana rehetra izany. Ka be zany ny tombotsoa azo avy amin'ny izany as-sala izany, izay tokony utazomna ry rala ary tokony iarovana ry anabavy. Fa izany as-sala izany no mahampino islamo atsika. Ny olona anankiray raha vo tsy mikosoaly, izy agneka fa nagnambela le islaminazy. Mazava nge tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-sala faman tarakaha faqad kafara. Tsy misy fagnazavagna eky raha. Faman tarakaha, izay olona magnambela azy nambarani mpaminany, magnambela as-sala faqad kafara, efa tena nikomy ile olona. Confirmation, faqad kafara. Ka anao raha ohatra tsy mikosoaly, anao midika fa anao nge fa tsy silamo e. Tsy hoe olona nagnadosanao agnatin'ny islamo, fa ny tsy fanaovanao as-sala no manala anao anatin'le islamonao. Satria ino maha islamo anao izany sala izany, ka tokony arovinao
izan sala amni ma izma pinu salama no izan tukun uvala valeno izan sala izan mbafakatava ni bekun Allah subhanahu wa ta'ala amni vulga nazma nawe hafidhu ala salawat aruf na reu na baran Allah iru sala reu aruf na reu amni futonga izena ndidienga azam na reu aruf na reu alakallalanga izena metranga az amni tukun anovana roal aruf na ro yu sala yu na baran Allah alpanan sallallahu alayhi wa sallam mieloni zufat nangana tazawne kenoizi nangana tatika vawoka nazi izin vula manawe as-sala yura la peta bulangan pamnan yura na bavnu ten pe na peta kan pamnani amnau ni tukun iyaruva na izan as-sala izan ni tukun amala valanga izan as-sala izan fantamfa refanom yaru as-sala nabaran pamnan sallallahu alayhi wa sallam man hafadha alayha ize wala wizm yaru yusalayu izmisi nur izmisi azavana wamira pirata ari izdia mahas faitina izam fengana naz mahas faitina izam zabata ize aton ari wanajatun yawm alqiyama ariz afta amni andun qiyama afta amni izani afichangana na maf afta amni izani af be mavaivai afta izamni andun qiyama fa izeula timyaru as-sala tisnuru tisazavanga sora mkemta maiz kana defuti tisala maiz krajab artis faitia timas faitina timfandem ni Allah karakori aiti arti afta qiyama karakori tuna afta lezavata mangafta ro chingana no as-sala izei fandesa no ni Allah na vela no karakori no wafta amni andul qiyama karakori avota no nabar pamnan bal izi amni andul qiyama zanile ula timyaru as-sala dia istiafta nabar arizi miaraka amni qarun wa fir'auna wa hamana wa ubay ibn khalaf fir'auna ndeza fir'auna ndemut bokutsi le mut kilket falitena sazfaran maf ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أريفم تاغنا نيان فار دي أولا زينا منوي أم بديرنا روي رو فوندن فارعون أم لتينا ساز فارن ماف نمبارن بمنان أولا تنكسوال ميركم فارعون أولا تنكسوال نيزان تنديب فريفا نو تنكسوال أنا من لتينا نو غاتن سلام Bokono mapita tenga no ngatin problem. Mapita tenga no ngatin vesat. Nitapana ufifanesa no miaraka ni Allah. C'est normal no ngatin vesat. C'est normal no maita problem. Sana na tika mtarena problem. Hana maifa ni tout comme le pama problem Allah. Kanangata ka izan hafa mahana problem no izan. Isa mwenye ama problem no Allah. Isa ni avita irégler problem no Allah. Isa ni maifa mzawa tariyet. Anawi mbafa tout comme naz. Nangata kamnaz kanangan alwudu bakayona nino nitsanga nan kusal Allahu akbar rido atarana lektop nam sukat refavu nam diraz amakin tenaz arangatin sujud no mangatak aluna ngan aino après atahiyat na li atashahud as-salatu ala an-nabi bukuno mangatak yuftunga tarangatan ba ivahan problem no Allah azza wa jalla istimatiti ismana latana isin vulam no mangata original metu kamno aino amal atakau الصلاة نباب ميلا أغوبنا يصلايو ميلا فلافالينا يصلايو توي لعصر رمضان لعصر كو صلاة لا الصلاة يوفونا يو ميا ركمنا يوفونا يو تيمنشا تونو يوفونا يو رمبالا منافوف كيغانو ميلا فالينو يبايكون الله يو أتنغانون صلاة أروفن صلاة الصلاة إذا ندين الله عز وجل تيجا مود الدين أمرينا صلاة الفجر أمني أطوانو صلاة الظهر أري أمني شفتوانا صلاة أمني تكريبا صلاة العصر أم شفتوانا صلاة المغرب أمني ألا صلاة العشاء إرو صلاة أنا كديمي إرو نص صلاة إذا ندين الله عز وجل تيمت أتوتيك ميلا أدينا لفتونا إذا نميتان الله عز ستئفف وفيتنا مرن الله نفتونا أنونا إذن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
misy amin'ny maraina miditra vao mangiran-dratsy atrany amin'ny fivoan'ny masoandro igny le salatu al-fajr. Manomboka masoandro mitongilana kely miala eo ampovoany ziska itovizany aloka natandindogny zavatra rehetra amin'ny alavany igny agnelagnelany no fotoagna agnatanteragna salatu adh-dhuhr. Rehefa mitovy amin'ny alavany ny aloka natandindogny zavatra rehetra tampitra ny adh-dhuhr miditra salatu al-asr atrany amin'ny fitsoforan'ny masoandro agnelagnelany io no anaovana salatu al-asr. Tsofitra ny masoandro atrany amin'ny fialan'ny raona mena eo amin'ny lanitra igny agnelagnelany no anaovana salatu al-maghrib. Manomboka miala ny raona mena eo amin'ny lanitra atrany amin'ny maraina mangiran-dratsy dia igny fotoagna agnatanteragna salatu al-isha ka tokony hoajaina izany fotoagna nametrahany Allah izany sala izany. Manana ny lalàna izany sala izany. Misy ireo zavatra izay takiny mialohan'ny anao iditra ao amin'ny fidiovana, amin'ny fisikinana sy ny sisa, ary misy ireo lalàna mamey ireo zavatra rehetra izay ataonao ao agnatiny. Misy amin'izy ireny arkan, fototra iorenana, misy amin'izy ireny wajibat, ireo izay tsy maintsy atao, misy amin'ireny ireo sunna, ireo karazana sunna tokony fantarina ary arovina izany rehetrarehetra izany mba ipetraka araka lalàna le sala izay ataonao mba tsy overmena ny ezakao ary mba hoazonao ny tombony lehibe ao agnatiny izany as-sala izany. Reny obligatoire fa azadiny fa any misy ireo karazana sala sunna maro samihafa ihany koa izay tokony hovalavalaina ary tokony hoarovana. Anisany lehibe amin'izany ireo sunna izay aloha sy afara any ireo sala obligatoire. Ary izy ireny mizara roa, misy ny antsoina hoe sunnatun muakkada, sunna ile niarovan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam après izy napriska ny fanaovagna azy dia misy 12 izy ireo. 2 raka alohan'ny fajr, 4 raka alohan'ny adh-dhuhr, 2 raka après adh-dhuhr, 2 raka après maghrib ary 2 raka après isha. Apodiko ndraiky 2 raka alohan'ny fajr, 4 raka alohan'ny adh-dhuhr, 2 raka après dhuhr, 2 raka après maghrib ary 2 raka après isha. Ro 12 raka reo zay olona miaro any ero 12 raka reo Allah magnamboatra tramonazy ino any amin'ny janna, any amin'ny paradisa. Any misy sunna ghair muakkada zany hoe nampirisiny mpaminany fa io tsy niaro azy tahaka ny fiarovany ireny voalaza teo reny, izay mipetraka 4 raka alohan'ny salatu al-asr, 2 raka alohan'ny maghrib, 4 raka alohan'ny al-isha. Reny araka anankifolo ireny sunna ghair muakkada. Karatambatra izany avant fajr misy sunna 2 raka, après fajr tsisy sunna. Adh-dhuhr avant dhuhr 4 raka, après dhuhr 2 raka. Al-asr avant asr misy 4 raka, après asr tsy misy sunna. Al-maghrib avant maghrib misy 2 raka, après maghrib ko misy 2 raka. Al-isha avant isha misy 4 raka, après isha misy 2 raka. Ka tokony miezaka ny tsirairay mamalavala izay vitany amin'ny izany sunna aloha sy afarany ireo sala obligatoire izany. Après sala obligatoire anankidimy ireo, ny sala tegna tiany Allah indrindra amintsika dia ny sala izay atao amin'ny alina izay antsoina hoe qiyamul layl na salatu at-tahajjud. Ny fotoagna anaovagna azy manomboka vita salatu al-isha miditra izy atrany amin'ny fidiran waqt salatu al-fajr amin'ny marandray. Agnelagnelany ny olona anankiray magnatanteraka izany salatu al-layl na salatu at-tahajjud. Raha ohatra olona anankiray matory izy ka mety matahotra tsy tafafohy intsony alohan'ny salatu al-fajr dia izy magnatanteraka qiyamul layl nazy na salatu at-tahajjud nazy. Après izy baka mikosala isha izy manao salatu at-tahajjud nazy alohan'ny izy matory, rehefa aveo izy matory mifoha amin'ny fajr insha Allah. Raha ohatra kosa izy hoe manana fanantenana amin'ny fifazana alohan'ny fajr dia izy matory aloha baka izy magnatanteraka ny tahajjud nazy ino any amin'ny alina.
rawata mo alla ire man turbit ni ulla chaturka anumpo Allah amni izan sala tsara ambonino tsara fa tibeti atabata amni dhikri le Quran satia ayis hadith blaza fawe pamnan dia stangaten sala komple izanizi tamni alla ire man tul fan punga marsamiafa nuna tambatan pamnan to anatini alla anakrek no izan li ulla izan afaka mano après insha direct ari afaka ayemtan izan an amni sasakal na amni ani marayna alluan fajr in an isbaga tatira kani salatu al-layl na qiyamu al-layl na salatu at-tahajjud anisan sunna izay tsara iyan ko niya salatu al-witr dia sala impair ari Allah azza wa jalla dia impair kaizmitia le witr Allah dia witr izmitia le witr al-witr dia tanterana yankuwa anyela ni ftogani isha atanamni fajr izalwe rafu vita zan salatul isha ifafka mana salatul witr ni wala nakre atoni zan ziska alluaninu alfajr ka salatul witr mo de fermetiran salatul witr de fermetiran sala karawote no vita sala isha no mano salat tahajjud no rifa avio mano salatul witr nano maturelu dia mfua matnal makusal matnal bakono manganu salatul witr no dia almitaino salatu alfajr rawata bona fan kusal witr tamni après isha rifavono mbola tafafom ni alla kamila angan ray salat al-layl na qiyamul layl anao fatiba gal witr tul sate ifana vita witr anao tarita mni voloni tamni alla no iza tukun waruvna izan salatul witr non raka anakray farafakel ar afaka tawidi 3 raka na 5 raka salatul layl na qiyamul layl tuma dia ulla nakray manganas de raka salam de raka mano salam arka is evited farawata ma makla valava raka wata ba ayina farawata ma mak foi atof marino sujud zani atof marino ni raka izengama manaba tantene ni ro mana paizana malona ni tsara akukua amni izani salatu al-layl izan tsara zan amafis na fa ravu sala sunna atof de raka araka tin pamnanu salatu al-layl mathna atof de raka ravu sala fa sunna atof de raka bakono mga salam bagoko anamanwi ari anisan sunna tsara yerubane ko deni salatu ad-duha arftun izi anovangaz maswan ravu vuk stona vich au yanzan mita waqt salatu ad-duha ari izan atani amni alluan maswandu igadna eu apuvun alluan izi igadna eu tampta ni ftonga anova na salatu ad-duha izi tsara mwa ni ftonga farapara ni tenga tsara amnazi deraka rawota mavita mo ampina 4 rawota mavida ampina ayenna arvalo angama faranmar ni tsara amafisna yankoa fa amni iro sunnaro na salatul layl na ino salatu ad-duha rawota na mavita kel ka vita no ni sananda in tsara kukua para porne ano alla rete no cimaturi no bokone de natura gaten 3 mois zari na vita benyan no boko fatsina vita het no ni tena tsara amni fanponga anakrai deni tuize ni fanponga in na dekelas rawota izo ano na dera kana katrakafu salat tahajjud no sananda in tsara be para porno la crei alingre mantulu cinadi mkuswal refa avyo pre 3 mois ko izi vun kuswal no ni tena tsara izan li fanponga izi na tona harta ka izi vita no atov faaza mitunda be mangan be nefa avyo tapaka eu anela ni na tapaka amni andu anakrai iren anisan sala izi sunna tsara tukun yaruvana ari itu dia mapriskan reta wizatyo nimba amala vala iro as-sala nani obligatar mazavalud dia yununa di dia ni Allah azza wa jalla atika di anovangaz nayan koni chi obligatar ba amen izan obligatara rawata banga rawata kusa matbanga ampiakata nivu naita tika tirakrek azadin fale be wizatyo yu sala yu enka ni sala nufan pona tukana
izenu didini Allah ni vantana tamni pamnan sallallahu alayhi wa sallam tamni ftunga iz nyakata tani andanta amni at-tantar ize fatan reeta al-isra'u wal mi'raj ni fajana na alla tari baitu al-maqdis arni fiakaran pamnan tani andanta yusalayu nufan mezana libe izenumini Allah azza wa jalla an pamnan nas vawkani katukuni uvala valetika izan as-sala ari aruftika izan as-sala nalasa zani ramadan de tukuni aruvana izan ari tezena ni fena kavien aprisina ero vadi amanjanaka amni izan sala izan ari turk zan ero zaza dida de tukuni zarna amni as-sala pamna sallallahu alaihi wasallam zan vula muru auladakum zanwe diudaro ero zanaka naro amni as-sala wa hum abna 7 sinin amni ftonga zero fen fitona ari kapui zero rawata bolat smangano amni ftonga zero fenu full tom arpamnan sallallahu alaihi wasallam za mangunju za men mangunju za men hizi safnazi amni sala ba itezana ino ni zaza amni izan as-sala izan ndia za hizi kusal tunga zafnazi mitengin ave wambun izadwe aprisin fam prisina egozaza de etna miaraka amni as-sala metim la lawizi indandai fakusa dia zarna tskelizi ant matungazi afin ba uzata amni izan as-sala izan nambara nama anakrai zanakanazi wizi wam dezayo zanakanazi ewam deza fanun nambaran antan zareu miaraka mkusal zanwe isin vaja manjanaka dia amni ftonga senda mande nambara le kodin izanwe le ant amni sala avaria muskrin dia avatan mandutu zane miantu mtangek ile zaza mten mano papa sala papa kodin famande nambara nantena gotinande afa baraka zana kantenga manambara deza masha Allah man priske no amni izan sala nana konna tunga vale cheke mzee nulli fiti zanga nazo au anatintan azani koma priska tue le ramsezan aria muskrin fona mkusal fatunga awatani no ba tukuni itanga na amni as-sala hangan ero sala sunna fam prisina vadi fam prisina ero zadaka fitezana au natintan izan afanova na sala au natintan mazavalut ni tsara de lamwari amni muskirin ari ni sunna kusa atoni ati antan ba yaran izrita maita au natintan ufam prisina au anatintan katukun tezena zada dien mola mena dien iz mola zaza amni izan sala izan ba uav upanumpun Allah tsara idina hizi arifa hizi maastona na yankuwa be mangataka abni Allah azza wa jalla an min rid fa salamana fa tajana ari mangataka amni Allah anyitin reta mba anisan ulla izay amala vala izan as-sala anisan panupu izay iyaru ani izan as-sala mangataka amni Allah jalla wa ala amma hani ulla na reta misi amni tsararai ampa yiva ngani vesata reta izay misi amni tsararai ari mangataka amni Allah azza wa jalla anamura nifyedan tsararai arkuwa adme fa salamana iro izay magar amidafu wani iro izay efa mat arkuwa mangataka amni Allahu jalla wa ala hanafaka amtika iti aretna corona virisi arko iro karazan aretna maduza rita mangataka amni Allah anala izan amtika anafaka nitadagatika amni izan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.